ndeha eraka hanomboka ny fotoana isika. Alleloia, midy rany Jehova, midy ra ianareo mpanompon'i Jehova, ianareo zay mpitoetra ao an-tranon'i Jehova eo amin'ny kianja ny tranon'Andriamantsika. Midy rany Jehova fa tsara izy, mahakalazany ianarany fa mahafinaritra izany. Ndao hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, atolotra ianao ny tera sy ny laza fa efa anao izany, ary isaorana ianao izao fotoana manokana izay omenao anay izao. Misaotra noho ny folak'andron'ny sabata, hamasiny mandrakariva izahay ary ampio izay anao izay sitraponao. Ny fotoana izay ohatrehanay eto dia mba hoanitra kasitrany ao anatrehany sisa fiandriananao. Ny fanainao masina no angatahanay mba marotsaka ao aminay mandrakariva, ka ny fisainanay, ny fiteninay, ny zavatra ataonay dia mba hoaraka ny sitraponao, hanao sitraponao irery ihany tokoa anay izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavaka. Amen. Amen. Dia fifaliana ho anay telo mianadahy indray ny miarabantsika tsirairay avy amin'ity sabata folak'andro ity. Miaraba ny Vatosoa, dia miaraba ny Alain, dia miarabantsika tsirairay avy izay mety miaino, mety mijery na eto atoerana na any ampitan-dranomasina. Miarabantsika rehetra, miarabanareo mianadahy ihany koa. Ie, dia toy ny fary lavavano moa ny fiarabana, tsy lany mamina dia mahafaly ihany koa ny mbola manohy an'izany. Miarabantsika ary manonona ny fentanan'ny tompo antsika rehetra etsy amin'ny lafiny teknika ny namana Toky Andriamalala. Ie, dia mbola mamerina manohy miaraba ny vehivavy ihany koa izay natratra izao fotoana izao, andro manokana ho an'ny vehivavy, moa androany hitondrana ambavaka ny vehivavy manera tany, dia arabaina isika tsirairay avy mino fa fifaliana ho an'ny fifaliana Alain Franco ihany koa ny iarabantsika vehivavy, ankahery antsika vehivavy amin'izao andro manokana izao. Zany mihitsy amin'ny ankapobeny mantsy rehefa andro ny vehivavy toy izao dia ohatrany hoe vehivavy mandrakariva no eo, dia misy vehivavy kely, dia misy vehivavy tanora, dia misy vehivavy lehibe. Fa ho an'ny anio zany eto amin'ny sabata hariva dia misy lehilahy, dia ny tenako ka dia fifaliana ao tokoa ny miaraba ny vehivavy rehetra, ary misy lohahevitra maro samihafa moa zany entina mifampahery sy mifampandroso amin'ny vehivavy amin'ity sabata tolakandro ity, ka dia tokony hanohana zany lehilahy. Zay ny antom-pisika eto zany zao hoe amin'izao andro vehivavy zao dia aoka hanohana ny lehilahy, hanampy ny lehilahy, ary dia famporifontsika moa zany zany izy. Saorantsika Alain ho? Saotra ny Alain. Tsy sosona fa izay tokony nataoko ihany zany mba ataoko, dia mampisolo tena ny lehilahy namana rehetra zany, dia namana toko koa ambadika manao izay azony atao mihitsy izy ho an'ny vehivavy. Misaotra anareo mirahalahy, misaotra anareo lehilahy rehetra ny amin'izany. Ie, ny arisika hiteran'Andriamanitra aloha ka hiaraka amin'ny amboaran-kira izay efa narahantsika omaly hariva.
rehetriza ifanyala tamina nandany fitiavana ifanyala tamina nandany fitiavana sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarina ny fahotany sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy Salamo 4:3 andininy 1 sy ny 2 Mamela ni ajizuku
sambatra zay fidinao ka ampanatononao itoetra eo akianjanao teo voko ny zavatsoa ao amin'ny tranonao zahay dia ny zava-masina ao amin'ny tempolinao salamo fadimyambempolo ka ny andininy vaevatra
sambatra izay mitoetra ao an-tranonao hideranao mandrakariva izy sambatra izay olona manan-kery avy aminao ao am-pony ny lalàna Salamo 4:20 ndiny 4:5. Sajiti na ivelanya
jehova dia mbola hiandry mandra-pamindra ny fo aminareo ary mbola hitoetra ny amin'ny avo izy mandra-piantra ny anareo. Andriamanitry ny fahamarinana jehova sambatra izay rehetra miandry azy. Isaia 7:9-20.
sambatra ny firenena izay manana ny jehovah ao andriamaniny dia ny olona no fidiny ololovany. Salamo 4:10. Misaotranao zahay rirayo no ity fotona mamity fa no ny fahasoavanao no mahatory izao anay rayo kun ny vavaka asandratra mataio rayo ny tanina. Misaotranao zahay rirayo no ity fotona mamity fa no ny fahasoavanao no mahatory izao anay rayo kun ny vavaka asandratra mataio rayo ny tanina. Ilay fijavana hameno ny fona hahaizanay mifankaty ilay fanafina mananatra maha hanoro lalànana ny fahendrena mena ny fahitsina mena dia zava-soa avy amina ny fahendrena mena ny fikaitrana mena dia fanomezana toko rayo ny vavaka asandratrahy mataio ireo mpitondranay ka hanatahotra anao handeha ampamarinana rayo dia ho sambatra ny tanina fa satria ianao dia tsy manda dia ho sambatra ny tanina fa satria ianao dia tsy manda. Andramo ka izahao fa tsara Jehovah ary sambatra izay olona mialoka aminy. Salamo 4:10. Tsapanao zao fiainana izao marefo tsy aharitrany ety sambatra izay manana ny layray arosy mpitantanany ity sambatra aminy
eny ary dia zay ny amin'ny ireny amboara kira ireny a ny zavatra toy izao dia fotoana mety tokoa anandratana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira ary dia ampirisihana ihany koa isika rehetra mba hankafy hira toy ny nataon'ilay groupe sy antokopira izay niaraka tamintsika teo iny. Andao isika indray no andeha hiara idiran'Andriamanitra ary. Saveu caminira ni fana vutandeibe sayamudena marube evitare camidera sayamudena marube evitare camidera Angunano masandatureni fe iderani panavuta natia nefitaziza irawambande anana irasuni ziuna irawambande anana Ziuna Avivua funzio kami falia buku
fa andeha dirantsika avy hatrany amin'izay ry izy miravavy ny mety oloha hevitra izay miavaka sy manokana amin'ity sabata tolakandro ity. Ie, amin'ity sabata ity isika dia hiresaka ny amin'ny hoe mandresy ireo sakana eo amin'ny fiainana, mandresy ireo sakana eo amin'ny fiainana. Ary ny lohahevitra moa izay eo anivon'ny fanjakana misy atsika amin'izao fankalazana ny andron'ny valomarsa, ny andron'ny vehivavy izao dia manao hoe vehivavy mizaka tena sy miaron-doha anaty tontolo iainana mirindra ho amin'ny fampandrosoana lovain-jafy izay tsy mifanalavitra fa mifandray amin'izany lohahevitra resahantsika amin'ity folakandro ity izany. Mandresy ireo sakana eo amin'ny fiainana. Misy toko sy andininy ity izay hozaraina amintsika satria mahakasika n'ity lohahevitra ity. Ny Jeremia toko 7:20 Jeremia toko 7:20 ina voalaza ao Alain Franco. Fa izao mahalala ny hevitra hiverako anareo o Jehova, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Tsara ny tenin'Andriamanitra iny. Tenin'Andriamanitra manome fanantenana ho antsika. Kanefa ry Alain Franco sy Vadisoa ny zavatra misy indraindray, indrindra moa zany amin'izao vanim-potoana misy atsika izao, manoloana toe-javatra izay misakana atsika hoe tsy hitombo ary tsy handroso isika, ary indraindray mety manimba atsika izy ireny dia lasa mahatonga atsika very fanantenana ary mahatonga atsika lasa hamoy ho avy mihitsy. Kanefa isika manana an'izany teny fikasan'Andriamanitra izany manoloana atsika. Izany mihitsy tsara be ilay teny fikasana fa rehefa misy ny sakana, misy ny zavatsarotra dia adinontsika izy ireny. Hiditra ao anatina tantara fohifohitsika. Misy tantarana vehivavy vitsivitsy izay ho resahantsika, ahitantsika n'ireny sakana ireny. Dia amin'ny alalan'izay tantara izay dia andraisantsika lesona, anampy antsika isaintsaina ihany koa, dia mba hijerentsika hoe inona ny fomba andresena ireo sakana ireo ankehitriny. Andeha ary hidirantsika avy hatrany tantaran'ny vehivavy anankiray izay antsoina hoe Skila. Iza? Skila. Skila dia vehivavy anankiray izay lehibe teo anivon'ny fianakaviana, izay voalaza fa mpisotro toaka avokoa na ny rainy na ny anadahany. Ary fianakaviana izay tena sahirana ity nisy azy ity, kanefa dia nonona tany an-tanan-dehibe satria ny fiainany zareo dia rehefa mirava ny tsena vao mandeha makeny ny reniny mandeha mijery an'ireo izay entana efa hoe ambonambony izany ka mety ho ambany ny vidiny, na koa ary mety hahazo maimaim-poana an'ireo voankazo sy legioma efa simba izany izay tsy lafo intsony teny an-tsena teny. Dia toy izany ny fiainana nisy an'ny Skila, ka ny zavatra nisy izany dia rehefa ny alehibe izy dia lasa niatrika fanalambaraka sy fanararotana noho izay toe-javatra ny ainan'ny fianakaviana izay. Izay ny tantaran'ny Skila. Rehefa jerentsika izany dia inona ilay tena fototra ilay sakana izany, inona ny tena sakana nahatonga ny hoe fiainan'ny Skila tsy nivoatra, nahatonga ny fiainany ho lasa ny zavatsarotra be teo amin'ny fiainany, inona ny nahatonga ny sakana izany mahatonga azy tsy afaka ny hoe andingana mandeha tsara izany, ohatra ny fiainana rehetra nisy zavatra tena nanahirana izany, inona ilay izy. Araka ny tantara teo moa izany, ny araka fahinontsika rehetra azy ihany koa dia tao mihitsy izany ny kely sy ny lehibe ny tombo teo anivon'izany hoe fianakaviana mpisotro toaka izany Skila, zay izy teo. Ka na ilay iray mpianakaviana na ny dadany izany na ny mamany dia samy mpisotro toaka avokoa, ary Ray tapo aminy ihany koa. Dia vokatr'izay dia lasa sahirana ilay fianakaviana. Ilay fisotroana zava-pisotro mamany izany nitarika fahasairanana, dia izay anisan'ny vokatra lehibe izay nahatonga Skila tao anatin'izay toerana nampalahelo izay. Tena sarotra io
satria latsaka anatin'ny fantrana lalina zany le fianakaviana ka voatiry zany ohatrany hoe mangataka na hoe satria ny legioma efa simba mihitsy ary noana zany ohatrany hoe mitsindroka mihitsy zany raha hoe zay nyjerena dia zay zany ny zavatra nyainana dia izao no andeha ho ataontsika andeha anao fifanankalozan-kevitra ny ao atokantrano ao isika ao atokantrano ao zany a dia anao fifanankalozan-kevitra hoe inona zany a no dingana izay andresen'ny skila an'ireo sakanareo, inona ny tokony ataony mba ahafahany voatra indray eo amin'ny fiainany a mba tsy hahatonga fahampotehana eo amin'ny hoaviny a izao zavatra izao, inona zany a no dingana zay ho ataony. Dia ao anatin'ny hira zany a, ao anatin'ity hira anankiray ity no anaovan'ny ankohonana sy ireo izay miaraka ao atokantrano ao a an'izay fifanankalozan-kevitra zay. Mazava amintsika ve le fandehana? Ary mampirisika mihitsy zany zay hoe mandraisa anjarintsika rehetra dia alefaso ny tenidinika mahakasika ny fiainan'ny skila sy ny fianakaviany teo. Dia anaraka hira zany tsika filosofa. Izay indrindra. Antenaina sy inona arirariana nandray anjara tamin'ny lohahevitra sy ny adihevitra mahakasika ny tantaran'ny skila ny fianakaviana fa ny zavatra fantatra ihany koa dia misy karazana toe-javatra na tantara toy ireny izay misy mety hoe isika mihitsy raha mety hoe manana fianakaviana na isika ao anatin'izany fianakaviana sahirana avokatry ny fisotroana ny fahantrana izany dia ny fotoana mety zany zao
tondranambavaka azy reny sana vatsoa ie anoany tokoa mety misy manana olana tahakitahak'izay a dia andeha hoentintsika mbavaka izy ireny. ie andeha hiaraka hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra rainay io misaotra izay ny amin'ny hafahanay miantso anao ankehitriny. Mety misy ankohonana any ho any manana fahasahiranana tahak'izay mianjady tamin'ny fiainan'ny Skila dia izany no entinay eo aminao. Andriamanitra mijere manokana n'izany ankohonana rehetra any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy an'izany ianao ary aokanenao mba hitondra fiadanana ho azy ireo. Misaotra Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay. Amen. Zay ny amin'ny tantaran'ny Skila. Hiditra amin'ny tantara manaraka isika, tantarana vehivavy ihany izay ahitantsika sakana kanefany nisy fiatraikany teo amin'ny fiainana vehivavy anankiray dia ny tantaran'ny Katerina izany. Manahoana indray ary ny momba ny Katerina e? Katerina indray dia tovovavy izay nanana drafitra teo amin'ny fiainany ary nandao ny tanànany izy satria sarotra loatra ho azy izany ny asa tany amin'ny toerana nisy azy noho ny tsy fahatomombanany ny fahasalamany. Dia rehefa tonga tany an-tanàn-dehibe izy dia nahita asa, nahita trano nipetrahana ary nandeha arak'izay drafitra efa napetrany izany nandeha nanaraka ny drafitra avokoa ny zavatra rehetra hatramin'ny fotoana izay nanarahan'ny lehilahy anankiray azy hatrany an-tranony ka nidiran'ity lehilahy ity ankeriny tao an-tranony tao. Dia tsy nety nivoaka mihitsy ilay lehilahy, nanohitra mafy Katerina kanefa lavon'ilay lehilahy izy ary bevoaka n'ilay lehilahy ny hafarany. Izay indray ny tantaran'ny Katerina. Inona indray ary ireo sakana nanimba ny fiainan'ny Katerina eto? Ie raha ny tantara aloha izany dia sady nisy herisetra izay anisan'ny efa tena hidivana mafy mihitsy indrindra amin'izao fotoana ny vehivavy izao dia alitsy santerina izany izay hoe tena mampigadra ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Fa tonga dia tiako raha hovaliany vola soavy hatrany izay fanontaniana napetraky vatosoa izay hoe na tokoa moa izany raha tena ajerena akaiky ny olana ity namantsika anankiray ity. Katerina izany dia tsy niankina tany ny zavatra nianjady ka nanakana azy tsy hiroso fa dia olona nanaraka azy tampoka teny ary tsy nanaiky no toerany fa dia nahalavo azy. Indraindray izany ny ohatran'ny an'i Katerina hoe tsy ampozinao, tsy vokatry ny izay nataonao fa zavatra hafa mihitsy ny tonga eo amin'ny fiainanao no tonga sakana toe-javatra sarotra dia ohatran'ny an'i Katerina moa dia indrisy fa bevoakan'ity lehilahy ity mihitsy izy. Ny Katerina izany nandeha tsara ny fiainana aloha. Tsara aloha ny lamina dia tampoka teo dia nisy fiovana noho izay herisetra izay. Andeha indray ary andeha anao fifanankalozan-kevitra indray isika ao tokantrano ao hoe inona indray izany no dingana handreseny Katerina ny sakana izay mahazo azy mba hahafahany mihotra, mba hahafahany miarina indray eo amin'ny fiainany. Inona ny dingana ahafahany Katerina mihotra mba hahafahany mandeha tsara indray eo amin'ny fiainany. Ao anatin'ity hira ity dia anao an'izay fifanankalozan-kevitra izay indray ny ao an-tokantrano ao. Ndao ary.
dia mbola mitoetrany ny fandaram-potoana raha anao eto amin'ny radio Oasis sy ho antsika eny amin'ny page ny Facebook ihany koa ao anatin'izao fotoana manokana ho an'ny vehivavy izao a misy ny tantara izay ny tantaraina misy ny intizy teo ny lohabarin-drasy kely na koa ny adevitra kely nataon'ny fianakaviana mahakasika an'ireo tantara ka ny tantarany Katerina no nenoantsika teo indray zany tratran'ilay herisetra dia mafandinga atao an-trano hoe inona tokoa zany tokony natao inona mba ataony mba ahafahany mandresy an'izay sakan'izay dia fotoana mety koa zany zao satria ny tranga izay nitantaraina teo dia tranga mety mbola mitranga ihany koa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao mety misy azy angamba hoe mety olona tratran'izany ihany koa dia manana fotoana zany tsika androany hitondranam-bavaka azy ireny dia raha sitrakao sitrakitsika dia andaontsika hivavaka ho amin'izany. Hivavaka isika rainay eo izay ny an-danitra misaotranao zay noho izao sabata tolakandro izao ary indrindra ity fotoana manokana ho an'ny vehivavy ity izay ahafahana misintona lesona ary indrindra ahafahana mifampivavaka ihany koa raha eo amin'izao vaninandro misy anay izao dia miampitombo ny herisetra atao amin'ny vehivavy ary ny herisetra ireny dia matetika mazana
lasa sakana ho an'ny vehivavy tsiraray avy ka atonga azy ireo tsy ahomby eo amin'ny fiainana. Mivavaka manokana izay raha eo amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ny vehivavy izay tratra ny herisetra ka tsy afaka ny nandroso intsony. Ianao dia manana vahaolana ka amin'izao fotoana izao dia sokafo indray ny lalana mba tsy hiondrika izy ireo fa afaka mandrosonao ny fitantananao sy ny fitarianao. Aza ve ilay tanondrika izy ireo ny amin'ny herisetra izay mety ny tranga fa oka hitraka fa ao aminao ny zavatra efa rava aza mbola hainao ny manangana azy. Koa dia mba ho ataonao anie izany ho aminay so amin'ny fianakaviana sy ny namanay izay tsaroanay amin'izao fotoana izao ka tratran'izany olana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanononanay ny vavaka. Amen. Amen. Izay ny amin'iny tantaran'i Katerina iny. Andeha indray isika hijery ny tantara manaraka indray ary dia ny tantaran'ny Tesa. Andraisantsika lesona ihany koa, andraisantsika torohevitra nga na dinidinika ihany koa ahafahana hoe inona no tokony atao. Manahoana indray ny tantaran'ny Tesa i Volasoa? I Tesa indray dia vehivavy anankiray izay efa nanatokantrano ary ny lamima sy ny roborobo ny arabola zany ho an'ny tokantrano Tesa sy ny vadiny fa tafalatsaka tanaty krizy ara-toekarena kosa ny firenena nisy azy ary voalaza fa ny anidiny isan'andro ny sandam-bola ny zanak'izy ireo izay velominy anefa anankidimy ary tonga fasairanana lasa adidy mavesatra ho an'ny zareo zany izay ny fisiany zanany tsy maintsy veloma kanefa tratra ny krizy ara-toekarena izany. Dia izay vola rahataloha natokana ho an'ny gote an'ny ankizy dia ankehitriny ilay izy tsy maintsy ampiasaina ho amin'ny fandaniana ilain'ny tokantrano dia nandalo an'izay fasairanana mavesatra izay zany Tesa sy ny ankohonany. Izay ilay tantarany. Inona indray ary izany ny sakana lehibe izay nanimba ny fiainan'ny Tesa indray, natonga azy tsy hivoatra indray, natonga azy ohatran'ny hoe tapaka ohatran'ny hoe totonga tapaka indray zany ilay mba efa dingana ny atsara efa niainana teo. Inona ny zavatra nisy? Dia asaina indray zany mpianakavy mba hiady hevitra keliny amin'izay hoe inona no atao. Ity fandaram-potoana ataontsika izao ty moa zany dia sady mba ho fampandraisana anjarantsika rehetra satria rehefa mizatra mba mikondoto izany ny fianakaviana dia lasa manana afaka manana vahaolana zany tsika dia efa lasa fahazarantsika ilay midinika ka tsy fiainantsika ihany fa raha ohatra misy fiainana namana dia mba mikondrotsika dia mba lasa manana vahaolana ho antsika dia ho an'ny hafa ihany koa. Ka dia aoriana ity indray zany Volasoa dia toizantsika ilay izy fa ao anatin'izao rehetra zany dia mba samy miady hevitra kely tsika. Nirnara
Wasandratrai hoanao ny voninahitra aleo ianao no hisandratra homena voninahitra ianao Jesosy no asandratrai hoanao ny voninahitra aleo ianao no hisandratra homena voninahitra aleo ianao no hisandratra homena voninahitra ie ohatry ny hitanay telomena dairitsika mba ny fanakalo hevitra hoe ahoana zany momba ny tesa inona ny tokony ataony mba afahany mivoatra indray eo fiainana dia misaotra antsika nandray anjary dia izay telomena dako manana ny hevitray dia avetina mbavaka ihany koa zay teny mahazatra antsika ohatry le teo mba afahantsika mifampahery zany satria zavatra mety hitrango io ie marina mihitsy zany alay ary zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao noho ny krizy ara-ekônomika zay misy ka zay mantsy le toe-javatra nisy zany teo lamima tsara ny fiainana dia rehefa aveo nisy krizy ekônomika teo amin'ilay faritra dia nanjary ny totongana le fiainana ary zay ny zavatra miainantsika betsaka amin'izao fotoana izao no ity valanaretina ity misy ny confinement betsaka no niova ny asa misy ny ala tamin'ny asa dia nisy fiatraikany be da be eo amin'ny fiainana ao an-tokantrano ary matetika dia ny vehivavy no tena miferinaina sy mahita n'izy ity hoe niova ny arotsaka niova ny kalitaon'ny sakafo ny fitafianany be da be zany dia zavatra tena iainana zany io amin'izao fotoana izao sady zany zay indrindra mihitsiny ka zay mihitsy ilay izy dia izay indrindra koa no mahatsara ny afahantsika mitondra-mbavaka azy satria saika isika rehetra no hoe hiantraikany zany dia andeha entina mbavaka mihitsy ny makasika an'izany ny antony tondrantsika azy ambavaka dia amin'ny akapobeany sangan'olona rehetra tratran'izy ity tsy maintsy misy fotoana zany ianao miova kely raha ohatra zany zao ronjato ny goûter dimanjato ny goûter ny ankizy zany zao dia noho ny fahasaranana dia tsy maintsy mihena ronjato azotsikely izy dia ohatran'izay misy fotoana ihany koa ny ankizy tsy zatra mihinana vary amin'ny siramamy ho antsika eto Madagasikara andresahako zany kanefa misy fotoana tsy maintsy hoe mihinana vary amin'ny siramamy noho ny tsy fampina nefa taloha tsy nanao an'izany mihitsy ny gasy ary zatra tena misy tantaraina ihany ary marina mihitsy ilay teninareo mravavy tenin'ny vatsondry indrindra hoe ndraim-pianakaviana tena miasa saina mafy mihitsy hoe ndry dia inambary amin'ny siramamy ve ty zanako ty amin'izao zany melafo vidin'ny vary tsy araka ny eritreritsika mihitsy izy hoe tena hiakatra be ny vidim-bary nefa ny zanakitsika 5 mianaka araka le ndresahana teo taloha ny 5 mianaka velon'ny vary fa zao tsy maintsy miena ny vary mihina vary sosoa matetika ary tena ambara amintsika mihitsy hoe misy aza fianakaviana malagasy isaky ny weekend nomo zany milazana weekend isaky ny farany herinandro vao mihinam-bary fa latsinainy sy talata labe dia ankotrana no andro zareo dia tsara mifampivavaka ie andeha ary hoentintsika ambavaka ny toe-javatra zay sendra ny olona zay tra mety sendra zany toe-javatra izany ry Andriamanitra rainay eo ankehitriny dia misaotra anao izahay fa manome torolalana ho anay ianao amin'ny alalan'ny tantara sy ireo lohahevitra fa maro aminay tokoa anie Andriamanitra no latsaka ao anatin'ny toe-javatra izay tahaka ny nahazo an-tesahy betsaka ireo tokantrano no mandalo fahasahiranana
satria niova ny fiainana no ireo krizy ara-ekônomika izay tonga amin'izao fotoana izao. Betsaka no matsiaro sahirana tonga amin'ny fahaketrahana ra-tsaina mihitsy ary noho izany fahasahiranana izany. Andriamanitro, miangavy ianao izahay, jereo ny tokantrano tsirairay avy. Omeo fahendrena ny tsirairay avy, ny ray aman-dreny, ny renim-pianakaviana indrindraindrindra, ny amin'ny zavatra tokony atao eo anatrehan'izao. Ianao Andriamanitro dia fantatray fa mitsinjo ny zanakao mandrakariva. Asa velanao kivy izahay. Asa velanao kivy ny tokantrano tsirairay avy, fa omeo fanantenana lehibe avy aminao ary ny sandrinao ani hamihina ny ankohonana tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy manonana ny vavaka. Amen. Fotoanatsika izay ny tantaran'izy mianakavy kely Ritesa teo a, mbola misy tantara ray farany hojerentsika dia ny tantarany Yasinina izay andeha jerena indray hoe inona indray ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany Yasinina. Yasinina indray a dia mandeha any an-tsekoly izy na dia lavitra azy izany. Na izany aza dia fantatry ray aman-dreniny fanirian'ireo ray aman-dreny mihitsy ny anampiany Yasinina n'izy ireo amin'ny fiompiana. Izany hoe asena manao raharaha izany fa betsaka ny raharaha fa tsy mandany fotoana amin'ny famakiam-boky na ny fanaovana enti-mody. Tokony hikarakara ny biby fiompy ozy izy Yasinina, dia manamboatra ihany koa ny bakiraro ho an'ny fianakaviany. Dia ny zavaniseho dia ny hena ny naotiny Yasinina tany am-pianarana ary vetivety dia tsy naharaka intsony izy tamin'izany fianarana izany. Tsy maintsy nameritaona izy tamin'izay na hoe ny dobla izany. Nameritaona voatery, nameritaona izy izany tany an-tsekoly noho ireo zavatra izay tsy maintsy natao tany tokantrano. Izay indray ny tantaran'ny Yasinina. Inona indray ny zavatra nitranga izay nahatonga ny Yasinina izany izay hoe nisakana fa tsy nyroso. Rehefa jerena arany dia tena hoe niato mihitsy ny tantsekoly izay nianarany vokatr'izany izy izay nameritaona noho ny tsy faharahany intsony ny fianarana izany. Inona ary izany raha tena dinihana? Inona le sakana? Inona le fototra lehibe izany nahatonga n'le sakana tsy nahavitana teo amin'ny fianarana, tsy afaka nanohy fahalalana na hoe tsy nivelatra ara-dalàna teo amin'ny ara-tsaina izany. Dia toy ny teo aloha ihany naraka hira ilaitsika dia ao anatin'ity hira ity dia mamaly an'izay fanontaniana napetraka izay zany tsika ao an-trano ao dia samy mandray anjara hoe ahoana ny tokony atao raha izany tokoa zavatra mitranga mba ahafahantsika mihoatra eo amin'ny fiainana. Miarusi mi ambina
Zay ny amin'ny riny minao fa nanao fifanankalozan-kevitra tokoa tsika atao tokantrano tao. Hitantsika tokoa fa ny lasa be loatra izay nomena n'ilay tovavy izay mbola tokony tombo ny fianarana no sakany eto. Ary misy zany misy zany eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainana satria mety anga hoe tsy maharaka ny fivelomana dia tsy maintsy mifanampy daholo ny rehetrarehetra ao tokantrano dia manjary tsy mandeha tsara ny fianaran'ny ankizy tsy afaka mianatra ara-dalàna izy ary misy vokany eo amin'ny vokam-panadinana sy ny fitomboana ara-tsaina izany zavatra izany. Ary tena zava-misy zany filatsosany zany. Tena zava-misy ka misy mihitsy moa arak'izay ny hoe lasa tsy afaka nianatra intsony fa mijanona mihitsy noho izay tsy maintsy fifanampiana eo amin'ny fianakaviana izany. Satria tsara kale izy. Eto zany ilay zavatra nitranga dia hoe mba afaka mianatra ihany. Misy mantsy ny vehivavy tsy afaka mianatra mihitsy ny fahasairana. Fa izy zany afaka nianatra fa saingy izao tsy naharaka n'ilay fianarana nianarana izy vokatry ny raharaha izay tsy maintsy atao an-trano. Ary misy lesona lehibe zany satria tranga mety tranga mihitsy eo amintsika ary maro ny malagasy tratran'izany hoe tsy afaka mianatra lesona ilay ankizy satria be raharaha loatra. Misy zavatra tsy maintsy atao mandrakariva dia tsy maharaka izy any am-pianarana. Izany zany resahana amin'ity sabata tolakandro ity mba ahafahantsika hoe inona tokony atao satria zavatra misy zany. Dia entintsika mbavaka ihany koa satria mety mitrango amin'ny tokantranontsika izany dia tena mbavaka dia raha voaresaka zany ny tantara teo, tantara tena nisy avokoa moa zany ny tantarantsika teo dia raha sanatria nisy zany zay dia mba ialantsika satria misy fotoana ny tanora tokony hamaky boky, ny mpianatra tokony hamaky boky dia ataovy aloha ry ndana makariary irahana dia tsy misy ianarana mihitsy dia zay zany hoe tsy hanao ninina mihitsy ny ankizy sy ny tanora ao tokantrano ao fa mba asiana fandanjalanjana fotsiny. Asiana fandaminana fa ny azy zany tena tsy mba nisy fotoana nipetrahany namakiny boky akory ary tsy misy fa dia tsy maintsy misy zavatra kararo izy karakara bibifiompy. Baiko nambavaka indray zany zay volasoa ndawary ndeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io mbola misaotra anao hatrany izahay ny amin'ny afahanay miantso anao, indrindra moa ny amin'ny afahanay mangataka aminao sy mitalao aminao ny amin'ny famahana ny toe-javatra sarotra izay mety hoe misy eo amin'ny fiainanay. Anohany Andriamanitra mety misy indray ny mitovy
amin'ny asinina izay tsy afaka manohy ny fianarany ara-dalàna noho ny tsy fisian'ny hoe fandanjalanjana eo amin'ny ankohonana amin'ny fanaovana ny raharaha sy ny fanatanterahana ny fianarana. Andriamanitro mangataka izahay mba hijery manokana n'izay olona tanora na ankizy mety hiara-ny toejavatra tahaka izany ianao ka anome vahaolana, anome fahendrena n'ireo rehetra mpiray ankohonana ary anome ny fiadananao ho an'izay manana na miatrika toejavatra tahaka izany. Dia arak'izay dia mba ny fahendrena avy aminao no ahaizany tsirairay avy mandanjalanja ka sady afaka hiroso amin'ny fianarana ny ankizy na ny tanora izay mbola mianatra no afaka ihany koa nefa hanatanteraka ny mpifaliana izay anjara andraikiny ao amin'ny ankohonana izay misy azy. Ka ny tanora sy ny mpianatra dia mba havita ho tonga lavitra amin'ny fianarana izay ianao ihany no hita azy ireo amin'izany. Dia misaotra indrindra Andriamanitro fa amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay ny vavaka. Amen. Amen. Ya, inoko fa nafinaritra ny fandraisantsika anjara tao tokantrano tao, nafinaritra ny fanakaloza-kevitra ary samy mandray lesony. Dia izaho ary ny fanontaniana petraka tianao fantatra ve ny efa ran'ireny tantara ireny fa izy ireny dia tena nisy ary fijoroana vavolombelona tena nisy izay tena niainan'ilay olona izay nozaraina tamintsika izay. Dia tianao fantatra ve ny efa ran'ny tantara? Tena mahaliana mihitsy. Ya, ny momba ny skila dia sofa afaka nandoso tsara mpianarany ny reniny ary afaka nanohana ny fiainany koa ny vadiny taty aoriana satria nanambady somatsara izy taty aoriana, nahazo diplôma 2 izy kila, mari-pahaizana 2, maîtrise sy doctorat izy, miampy mari-pahaizana doctorat en 3e cycle. Dia nanokatra varavarana ho an'ny fahombiazana izany teo amin'ny sehatra ny fanabeazana sy ny fitantanana fiangonana. Nahita ny voka-dratsy ny fitomboana teo anivon'ny fianakaviana mpisotro toka izy, vokatry ny famakiana boky izany dia niady tamin'ny tsy fahatokisan'ny tena ihany koa izy sy ny fahaketrahana lava, kanefa nahita vahaolana ny amin'izany izy tamin'ny alalan'ny fanatonana mpanolo-tsaina sy mpanazatra. Ambonin'izany dia tsy nijanona ny vavaka mihitsy izy ary nitady an'Andriamanitra mandrakariva. Izay izany ny amin'ny skila tafavoaka ny fiainany. Na dia natao hoe tao anatin'ny fianakaviana nisy fidorohana ary tao anatin'ny sahirana dia na dia hoe nandalo faketrahana, izany hoe depression izy zany, matetika nandalo tamin'izany izy no ireo fanarabiana sy zavatsarotra izay nilalovany dia nahita vahaolana tamin'izany izy. Ary nisy nanampy izy dia ny reniny nahita ihany, dia ny vady izay nakavady azy zany dia nanampy azy betsaka teo amin'ny fioarana izany ary indrindrindrindra dia ilay fiankinana tamin'Andriamanitra. Io no natonga ny fiainan'ny skila ho tafavoaka indray. Ary tena nafinaritra izany, fijoroana vavolombelona izany tena misy izany. Izay ny amin'ny tantaran'ny skila fa ho an'ny Katerina kosa, ilay tantaraintsika faharoa, ilay niara-ny herisetra teo izy dia toejavatra hoe nytoy izany teo amin'ny fiainany dia nanambady an'ilay lehilahy nanao ankeriny azy iny i Katerina. 3 ny zanak'izy ireo rehefa avy eo ary tsy mora ny zavatra ny ainany satria ilay vadiny izany dia tena mpisotro toka ary ny zanany lahy ihany koa dia lasa mpisotro toka ary Katerina dia narefy tamin'ny lafiny ara-pahasalamana, ny ankamaroan'ny fotoana ny ainany mihitsy dia narefy ara-pahasalamana izy fa izao niezaka izy ary araka ny tantarany ary dia mbola afaka niaina hatramin'ny 70 taonany i Katerina. Dia nanome voninahitra an'Andriamanitra no nataony teo amin'ny fiainany ary natoky foana tamin'Andriamanitra izy
ary ny ady mandrakariva koa ho an'ny fahamarinana dia voalazany tantara fa missionnaire dia marina teo amin'ny tanan-dehibe izay nisy azy a i Katerina, ny zara-boky, ny zara-gazety, ny zara-teny fampaherezana teny amin'izay rehetra nalehany teny ary tonga mpianatra natoky an'Andriamanitra zany a ny zanany vavy noho izay nataon'izay ka izay anisan'ny nanome fifaliana betsaka ho azy ary ny tena zava-dehibe dia ilay vadiny ihany koa ilay nanolana azy taloha ilay mpisotro toka be tamin'ny rehefa ny vady zareo a tonga mpiny ihany koa taty aoriana. Tsara zany tantara tsara fefara mahafinaritra zay le teny tao amin'le vakitentsika voalohany tery hoe manana hevitra manana hevitra iheveran'Andriamanitra dia ain'Andriamanitra zany a ny manova ny zavatsarotra ho lasa fiovana lehibe indray fifaliana ho an'ny Katerina zany zao dia hoe le nilamina ny fiainany a dia avy eo nisy an'le nanao herisetra izay sady tsy tampoziny tsy ny avy aminy na tonga azy iny a dia nefany a lasa nanambady an'iny izy noho ny hoe bevokany iny a fa Andriamanitra nanovan'izay toe-javatra zay ho tonga fitahiana rehefa naharitra natoky tamin'Andriamanitra foana izy ho izy ary nanome voninahitrin'Andriamanitra ka niady ho an'ny fahamarinana ary nizarany zany tamin'ny hafa dia nanaraka ny zanany vavy ary nanaraka ihany koa ilay lehilahy izay nanao herisetra tamin'ny taloha tonga vadiny. Teto zany dia tanteraka mihitsy ilay ten'Andriamanitra hoe niara-ny asa asoa ny zavatra rehetra ho an'izay tian'Andriamanitra. Aleo hoe lanelantsika hira indray aloha ary ilay frankosa ye mety mihitsy zay na manatoky a dia avy toy izy antsika indray hoe nanao ny fiafaran'ny tantaran'ny iza ny tesasy yasy hira anankiray ary Fianao Jesu ni atuampuku andro manalina mangeta etanao tuku mitadi mafianao Jesu ni atuampuku fate anumpana indro fafantachaure ni toetrako tsy miafina minaure ny lasako tsy manaky alofana fa manjenjena antany ity mitady vonjy ity fanaiko si save teo avery andanitre mianao Jesu andrere olona tsy efa kely si save teo avery andanitre iriko Jesu andray aiku indro fafantachaure ny toetrako tsy miafina minaure ny lasako tsy mananky alofana fa manjenjena antany ity mitady vonjy ity fanaiko indro fafantachaure ny toetrako tsy miafina minaure ny lasako tsy mananky alofana
ampitsikitsikina no mbola noizanay telo menadany fotoana amin'izao andro manokana amin'ny vehivavy zao ka tsy ho atonona mihitsy a dia na ny fandarantsika raha somary ny avaka dia ny akanjany koa hitantsika raha somary ny avaka ny vehivavy dia mitoy fotoanantsika vatsoa volasoa toky etsy amin'ny lafiny teknika ahoana indray ny toy ny tantara manaraka hoe manahoana ny zavatra mitranga tany amin'ny farany tantarany tesa indray a ilay vehivavy izay tratrany krizy ara-ekônomika zany fitotonganana ara-ekônomika zany a dia nikariko tamin'ny alalan'ny boky izy a ahitany fomba hamahanana ny ankonany izay indray zany nataony tesa ao anatin'ny fotoan-tsarotra satria ny tena nanahirana azy zany a dia hoe inona ny sakafo atolo no any ankonany niova daholo zany hoe efa zatra namahana ronono sy zavatra isan-karazany ho an'ny ankonany izy a dia ankehitriny a dia niova le izy dia nataony a dia nitady boky izy a nafahany jery sakafo ara-pahasalamana ho an'ny ankonany hitany tao ireo sakafo be otrikaina ary azo vidiana amin'ny vidiny mirary nahita fomba fahandro matsiro ihany koa izy mba tsy vidianana rononomby izay lafo dia lafo tokoa dia nianatra nanamboatra ronono soja ihany koa izy mba tsy vidianana ireo vokatra avy amin'ny hena izay lafo dia lafo tokoa dia nianatra nahandro sakafo tsara tsiro a tamin'ny alalan'ny karazana legioma izy nitaiza zaza salama sy ampy sakafo tsara ary izy ankehitriny izy a ireo zanany zany ireo zanany dimy dia mpianatra mahatokon'i Jesosy avokoa ndry tsara mahafinaritra ilay tantara ie ny tantara farany a izay inona hoe efa maika koa isika fantatra ny hafarany dia ny tantarany Yasinina ilay tsy afaka nanao ny fianarana teo fa nahita fomba ihany nefa n'izy nahafahany nampianatena satria nanohy ny anatra arak'izay azony natao zany izy hoe niezaka amin'ny fotoana izay mampety azy dia nefa izy a sady nahatotosa soamantsara ny adidiny teo anivon'ny ankonany resana teo mikarakara biby fiompy ary mamboatra bakiraro ho an'ny fianakaviana dia izao nampianatra azy matematika ny zokony lahy izay nafenina ho tsy ambaratelo zany ary nanao izay fomba rehetra nahafahana nanosika azy ihany koa ny mpampianatra azy dia afaka namarana ny taom-pianarana ihany izy a ary nifindra kilasy ary navita taona vitsivitsy tao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany Yasinina talohan'ny poan'ny ady tao amin'ny firenena izay nisy azy kanefa afaka namarana ny fianarany ara-dalàna ihany izy dia ny ankoatran'izay ihany koa dia nanohy namaky boky isan'andro izy a tamin'ny androm-piainany fa ny boky voalohany izay nivakiny sy tena hoe iny zany ny tena ny anarany a dia ny baiboly ary ny baiboly dia voalazany mihitsy fa hoe namana mpiara-ditaniny isan'andro dia lasa nahita fomba nampianarana ny tenany zany Yasinina ahafahany manara-baovao moa dia toy ny hoe mihaino radio ihany koa zany izy ary nataony zany izay nahazo nantoka fa nahazo fanabeazana ampy izy avy tamin'izay hoe teo ampelantanany dia rehefa nanambady niteraka moa izy a dia ny zanany ihany koa no entiny navelany zany mba hanana fahafahana hianatra ary ny sasany tamin'ny zanany dia navita fianarana ambaratonga faharoa dia nomeny voninahitra foan'Andriamanitra noho izay fahendrenany men'Andriamanitra azy zay a teo amin'ny fifandraisany tamin'ny hafa dia tafavoaka ihany zany izy afaka nampianatra ny zanany ihany koa ary taty aoriana mahafinaritra ny fiavaran'ilay tantara ary izay no ampahirizana antsika zany ty zabatatolakandro ty hoe na dia ohatrany hoe mahakivy zany ary ny fiainanao ankehitriny na dia ohatrany hoe misy sakana sy olana zany azy amin'ny fiainan'ny vehivavy amin'izao fotoana dia aoriana kely hoe tsy mbadika ny tantara rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika dia asa mitanondrika mihitsy zany fa afaka ioarana ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra tamin'izy efatra miravavy dia azo natao amintsika koa zany indrindra ny andeha ataontsika ary izao a dia hanao safidy isika mety mandalo zavatra ohatrany amin'ireo tantara ireo ny fiainantsika dia mety tena mbola ao anatin'ny ady sarotra isika na misy namantsika tena tafiditra ao anatin'ny ady sarotra dia izao misy fanapahan-kevitra andeha ho raisitsika misy vahaolana izay
nentina ireo namantsika tao anatin'ny fijoroana vavolombelona ny amin'ny fiafaran'ny fiainany hoe ny fiainany taty aoriana zany ny fomba ny oarany zareo an'ilay sakana mety nisy ihany koa ny fampiresantsika tao anatin'ireny fifanankalozan-kevitra ireny dia mety tena mahasoa indrindratsika ireny fifanankalozan-kevitra ireny dia tsy ataontsika resaka fotsiny ilay izy hoe tokony ianao an'izao tokony ianao an'izao tokony ianao an'izao fa andeha atao fanapahan-kevitra andeha tonga dia ho tanterahana ilay izy dia hifidy zany tsika vahaolana ao anatin'ireny resaka ireny mba hahafahantsika mihoatra ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra natao tao koa mba hahafahana mihoatra dia hoentintsika mibavaka izay safidy izay zay hoentintsika mibavaka izay safidy izay andeha hoentiny alain mbavaka zany ny safidy ny tsirairay avy ny safidy ny tokantrano mba hahafahana mihoatra eo amin'ireny sakana ireny eny ary ny sakana dia tsy maintsy misy mandrakariva tokoa kanefa tsy maintsy hoarana ka mba hahafahantsika mandresy ny sakana dia tsara loatra tokoa ndo ary vavaka indray isika hivavaka isika rainay io izay ny an-danitra misaotranao zay no ity sabata tolakandro ity izay hahafahanay miaraka mivavaka tsy miafina aminao tokoa ny zavatra misy Andriamanitra eo amin'ny vehivavy eo amin'ny tokantrano eo amin'ny fianakaviana marobe ny karazana tantara izay mety mbola misy ary na dia ny tokantrano izay mampandroso izao fandaran'izao raha dia manana tantara ihany koa kanefa Andriamanitra amin'ity sabata tolakandro ity dia mivavaka manokana izahay omeo fahaizana misafidy meo fahendrena avy any ambony mba hahafahanay manaiky mba hahafahanay manapa-kevitra indrindraindrindra hananana heri-po atoetsaina ambony ka tsy hokivy fa anatona anao atoky anao ka na dia eo aza ireo karazana sakana sy olana isan-karazana ianao mahalala dia mba ho tafavoaka ho mpandresy mandrakariva izahay ary entina mibavaka manokana ny vehivavy ankehitriny amin'izao fotoana manokana ho azy ireo izao mafy tokoa ny zavatra misy kanefa eo aminao Andriamanitra dia afaka ho maivana izany ka ento avokoa ireo zava-mavesatra rehetra arodany esory avokoa ireo karazana olana izay mibahana faoka mba handray fahombiazana kosa ny vehivavy izay manaraka izao fandarana izao ka ny tokantrano izay nampandroso izao fotoana izao any dia mba hanatanterahanao izany valim-bavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy no angatana hivavaka amen amen entiko andeha volasoa averintsika indray mandeha le toko sy andininy le toko sy andininy fototra teny amin'ny voalohany mba hampahery antsika indray ie ary izay moa no irariana mba hoe ho tanteraka amiko sy aminao amin'ny tokantrano amin'ny fiainantsika tsirairay avy ny fampanantenana ny men'Andriamanitra iny fa izy tokoa ny mahalala ny hevitra hieverana antsika dia izao ilay nilazainy hoe izaho mahalala ny hevitra hieverako anareo dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany dia ho tanterahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny izany fa isika kosa anaiky ny anatanteраhan'Andriamanitra an'izany eo amin'ny fiainantsika ny tsodrano izay omeny Jehovatsika dia ny Romanina toko 5:10-13 iana Romanina toko 5:10-13 dia mivaky toy izao minaran'i Jesosy hoe ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanamasina amen 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 tanterahan'Andriamanitra amintsika ny izany ie
mbola mitoy ihany ny fotoanantsika ry izy mianada dia isika iroso amin'ny fandarana manaraka manokana efa endrasan'ny tsirairay hatrany ary fandarana izay iresantsika kosa ny amin'n'ilay loha hevitra izay iresantsika amin'ny fanjakana misy atsika ilay manao hoe vehivavy mizaka tena sy miaron-doha anatin'ny tontolo iainana mirindra ho amin'ny fampandrosoana lovanjavy. Ndeha arsika anaraka an'izay. Ary mikorotana be ato tana dia be aloha ny asa tany tsy maintsy mba karakaraina koa ny trano e. Lo aloha ty apetraka aiza moa mitavy ay ty lo aloha karakarainy reto trano reto fa tena mikorotana be mihitsiny dia sofoka ny tavy tena alamina kely reto azy reto so ihany fa misy an'ity tavy ety aiza monina mentrahako azy aitika fanatoro aminy nda mareto trano rehetrarehetrareto mako dia manao gon dia reto fako reto aloha ny avahako voalohany fa tena paraikeko reto aiza daholo moa zany donc sachet lasloa avana tsara reto miaraka reto mila raha matsara ary tena ty fanafody ty io ato miaraka amin'reto izo aloha ny amin'ny sacheny atao voalohany fa rondro rody maro mbola korotana kely fa mbola akina sery mihitsy anao zany mandroso sao dia misy anampy kely tony fa zangy mandalo fotsiny mandamina kely aho fa voatonga mihitsy io dia mapirina kely ka za koa nandalo na dia nakakatsaka tery amin'ny dorsona tokony manotondranao dia mbola tsy vokatra koa izy dia rofinao no vokatra mbola tsy masaka mbola tsy matoy zany sady mapirina makely fa tena ary tsy namposiko mikarakara beotra zao mihitsy anao zavatra tsy maintsy karakaraka anao ny olona mihaja atao rofinao rehefa zangy manao gon zavatra havana tsara koa ny hitanao ny fako ty zao ny sachere dia ty ray aty zany zao efa nataoko teo moa fa mbola ty hitanao dia zavatra tsy mety leviny tony zao tranona fanafody sachet ty zao ny nanana cacapigeon fa itony zay le mety levina le hodina sosety ovy voatavo hitanao tony anaovana zezika zay ke mamboly courgette sy aubergine kely ambadika ao mbola tsy hitanao marina ve rasy fa asehoko anao le izy fa hitako ihany fa mbola tsy nijereko akaiko tony ny anaovana zezika tonylay mety leviny tony ka hitanao vehivavy mony teny tsy nifako angery rô tsy aririna sy tsy aririna etsero zany avahana tsara dia tony dia tsy mety leviny tony koa avahana tsara tony atokana amin'ny toerana ray dia le mety anaovana zezika atokana amin'ny toerana ray dia atony ihany anaovana zezika dia ambolena dia bio tsara ny sakafo tena gaga mihitsy aminao ty tena vehivavy miavaka ianao le fako efa mahagaga hoe aika izany fiainanao ty rehefa vehivavy zay avahana tsara dia lenao avy miasa olona mihaja kanefa dia mandray fako tena nanao tablea dia nanao gongo tena fatotro ny voloko dia amin'izay afaka miasa tsara dia reny zany efa misy fitoerana efa misy fitoerany reto fitoerana dia manadio an'izy indray rehefa avy eo dia mampirina an'ireny rehetrarehetra ireny fa bebe asa andro dia tena tsarakaraka ny paozinao mihitsy
lazaiko fa le tsy mandray ravin-deny reny aiza koa ny olona le hoe manao voly de tonga de izary de karakara ny sakafo sy ny trano eo re rozy fa de tsy mainka mikarakara ty zao de samy manana de aza mbola arina anao le fako rondro ka mba atoroy aloha hoe ahoana ny fanaovana azy de arinao sy ny aona koa tsy efa misasi ve reny ye avy zany zao ny ataoko le tsy mety levona de atony mety levona ka ty ety azao jany ela be fa manambina lavitra e hitanao ny am'zao tsisy ilinina fa izy zao de tonga io de hoentina riananaovana zezika rehefa efa ty zany mbola afaka miandrika eny an'le fanambina fako reny satria ty tsy aririna fatana ty a atao zezika tony koa zao mbola ho arina de atao azy daholo fa ato le tsy mety levona zany tena de samy manana ny toerany vehivavy miavaka mihitsy anao rondo tena mivoatra be mihitsy anao lafiny rehetrarehetra de manao zany koa ve za zany zara naika anampy anao kinanjo vetivety eo avitanao rehetrarehetra ny sasany mampirina andreo sisany any mifafandro de apirina za koa nandany fotsiny any a zany ve efa tsisy ilinina koa le fa mbola voikarakara sahirana zany karakara zao e anarany karakara miadana le sokony any olina de rovina ndray anao andeha de zany andeha amin'ny avaran-tanàna iny ie de andalo kely amin'ny bebe ravoavy any zany tsy raha tsy mikarakara koa de nanaraka any rody any de manakany sy karakara aloha za andalo any de tsy kely azy ina ny afatra zay any mbola ho avy aty any rondro e eny rondra Baru zany karakara kely any sodra betsaka nandalo masoa manaraka manampy anao manaraka de mahandro sakafo koa tsy manaraka rehetra iny efa hitako iny mantsy Vasurundra masoa anao sodra betsaka nandalo yo koa le kalakely igny de manao an'izy any tena miavaky igny vehivavy miavaky de rondro kely koa hafa ihany tsarakaraky ny atsara tarehany izy le miatsy de mandroka fako manao rarara marina izy hoe tohatra ny mamboliko ie manana voly any ko izy de inona voary mambolefaka ny mambolibolo ao tokotanao izy korzety sy sakan'izany tena ilaiko mihitsy zany tonga eto de gaga nay mahita ny bebe ravavy manao an'ity mofo ina anarany mofo io zany mokary ty fa mokary afakely ty le rody afakely ahoany ato daholo valo loka mitambatra daholo mamy zany izy io sa masinga tena mahay zavatra mihitsy nareo ka amidy ko amty le rody ay varotra ny de reo zany sofa misy andray daholo ao anatin'io zao misy koba-vary misy koba-vary ao anatin'io de misy legioma courgette zao le ty nefa mokary de misy fromage de kabe misy atody de zay zany manasa ara-pahasalamany tsika raitsy manao vavaka tsy ara-pahasalamany zany le rehetra etin'ny olona be iatra sy tsy maharaka mihitsy anao ahoana le rotiany tena mahita zavatra tonga de ao vary sy ny loka sady tonga de vitamine miao daholo ny rehetrarehetra efa misy mpandray zany le tomofo avoary bebe ravavy reny efa misy azo mbola midy ihany koa de zany satria zao ny fiainana tsy moramora le rody ty fiainany ty vita mipetrapetra fa tsy maintsy mihetsiketsika raha mbola vehivavy no bebe ravoavy de tena mihetsiketsika foana tena miavaka mihitsy nareo vehivavy bebe ravoavy fa omay
nanahoana koa rodikely inona hoe vokatra ny aminy izy koa zany mamboly azonao tena gaga ny azy ndray zany le fahadiovana de le fanavana ny fako zala zay koa tsy mandray ravondena le kalarondikely le miainkitraingitra ay izy ty tena manao raha tena vehivavy miavaka mihitsy na irony zany na veveravavy tena hitako miavaka mihitsy na hitanao tena zavatra mahafinaritra ny rodikely ny azy le zavatra amboleny ao azonao nasitena aloha mamokatra za moa tsy mbola tsy tena nahita le zavatra amboleny ao le zezikely le fakony ao an-trano ihany ny azy tsy mbakambakamba zany reny fa ny azy efa mitokana le fako le mety ny mavadika reny mavadika zezika zezika de reny ny amboleny an'le legioma ay ozy anao za zao andeha akapody zety amenkiala kely ka za io beberavavy nandalo fotsiny ange za io hoany mandalo any teny amin'ny rondra zany de avy eo mba nandalo nakaty nakakakatsaka matso aza de mbola tsy tena natoko ny katsaka ny zareo tao eo mihinana moko any ie hinana mihitsy moko sao de tsy sao de mamono ampoka inareo ndray de raha zao fahitako azy zao hoe beberavavy raha mbola voandehoanyanao de mbola nafito ndraiky iny kosa aloha de vazivazy re mahita ny atsara re ie mba nitondranao korodikely zao raha mbola andeha tany ianao raha fantan'zao zao hoe ninana moko taty de asa ngamany ohatran'iny ndray molony tsy mandalo antsony tonga de efa lala ny dimy andeha mody a zao miorana koatry manerineritraka za moa zany hitanao fa tsy maintsy miariny na de atao hoe ao anatin'ny hoe fasairanana ary am'izao fotoana de mahita tao foana tsy maintsy eto zao sady vita ny alavory vita ny fitadavam-boly beberavavy ohatry ny irahira ina le iraha nataonao teo de ivavizay mandresy satrany vehivavy mandresy atrany atra de ivavizay mandresy satrany atra zay mitandronary raha mbolina atsara feo atsara feo koa beberavavy ie andresy atrany atrany anay zay no ela fa aloha andeha am'izay no ka sajatsy mitondra ely eny mitondra kely de hoany tena andalany raha tsy angatahany le namako ery amy tambo ery ve angatahany le namako ery iza moa izany any le toky sy le onja nga ary fanakay le onja le mpivarotra saribon ery avaratana anakay le vonja tsy atao toerana le vonja sy le tota ve titanareo reny iry kalaposi kalaposi efa niova koa niova hoany mba mietsiketsika koa mba manao zavatra asa rehefa tokony ampitainao aminy mihitsy zao ataonareo zao aloha jereko farovitsahanao an'ity farany asa raha mba ho vitanay lehilahy zao fa de raha za marina manao mihitsy koa de mitobaka ary amin'ny ay za kosa le rety fanareo ko de io de tobaka efa voakajikajy ny beberavavy mariany le izy ie aloha za andeha no beberavavy any antsondromy anakiray de aloha andeha tsondromy made fa sao de mamay de vo mamay sa le atontonony anga malala fa de sotra re beberavavy rehefa makatea beberavavy moa zany de na maty voky de rehefa tsisy de na maty nono fa hatram'izao de mbola maty voky aloha andramana avy etrany izy ty beberavavy misy fromage misy fromage marina io de misy maitsomaitso inona le izy reny le legioma tany amy rondro reny le namboleny tamile atoroko amin'ny namana rehetra biolojika zay firazany azy biolojika nananamana mihitra manananana sao da betsaka andeha am'izay aloha ao ary lasoa de malafosa be io
mitoetrany volasoa sy vatsoa ny fotoanantsika ny zabatatolakandreo a etsy amin'ny lafy teknika namana toka tsy adonoina mandrakariva satria izy mikarakara ny feo sy ny sary eny ary mitoy ary anatin'ity fotoanany vehivavy ity ny fadaram-potoanantsika inandraina no izy atsika azy ary ie amin'ity ariva ity volakandro moa zany ity antio isika dia iresaka loha hevitra kely anankiray izay manao hoe mampianarana hivavaka satria isika tao anatin'izay ny fampiresantsika teo aloha rehetra teo dia ny vavaka isaky ny toe-javatra izay misy dia mifandray amin'izay antio zany ity loha hevitra kely izay natokana ho antsika rehetra moa ao anatin'izao fotoana ho an'ny vehivavy izao ity dia izay hanomezana antsika zany fomba efatra andraisana ny soabe indrindra avy amin'ny fotoam-bavaka fomba efatra andraisana ny soabe indrindra avy amin'ny fotoam-bavaka izay nomena moa loha hevitra araka ny lazaina teo hoe mampianaranay hivavaka dia andeha jerentsika hoe inavy izay fomba efatra izay
tena nafinatra fa Jesosy mihitsy ny nampianatra antsika hivavaka. Ary io le hoe mampianarana hivavaka io dia teny mpianatra izy io tamin'i Jesosy hoe Jesosy io mampianarana hivavaka. Dia ny fomba voalohany indrindra nampianaran'i Jesosy ny vavaka dia ny manatanteraka avy hatrany. Satria rehefa nangataka ny mpianatra hoe mampianarana hivavaka dia hozy izy Jesosy hoe ay hianatra hivavaka eny ary andeha isika hivavaka. Tonga dia pratika avy hatrany izany, tonga dia tanterahana le izy. Manatanteraka avy hatrany a le izy raha vao hoe tokony hivavaka dia tonga dia mangataka avy hatrany. Ie, izay ny voalohany. Ny faharoa avy hatrany ry izy mianadahy dia ny hoe tena lehibe kanefa akaiky dia akaiky. Azonareo an-tsaina ve hoe izy andresahana na hoe inona ny tiana tenenany amin'izany? Tena lehibe kanefa akaiky dia akaiky. Andriamanitra. Izay indrindra mazava ho azy fa Andriamanitra izany. Indraindray ny olona dia mieritreritra hoe Andriamanitra izany tena voary ngeza loatra mipetraka amin'ny toerana manerinerina dia any alavitra be any. Dia ohatrany hoe tsy azo ifampiresahana mihitsy izany fa sarotra be mahazo an'izany. Ohatran'ireny hoe patron be dia mila mangataka audience be mila dia lavitra be satria any an-danitra. Kanefany tena marina fa tena lehibe izy. Andriamanitra lehibe nahary an'izao tontolo izao kanefa akaiky dia akaiky antsika izy. Asika antsoina sy resahana angatahana tahaka ny zanaka izay mangataka amin'ny dadany amin'ny ray aman-dreniny. Ie, mahafinaritra izy io Alain Franco satria Jesosy mihitsy ny nanome ohatra. Rehefa mangataka amin'Andriamanitra izy dia miteny hoe Aba Ray eo. Na i Davida koa ary teo amin'ny fiainany dia nandray an'Andriamanitra ho akaiky kely anazy mihitsy. Dia rehefa miresaka amin'Andriamanitra Davida dia ohatran'ireny hoe sakaiza tena eo akaiky eo anila eo dia mitaraina aminy eo. Dia ohatran'izay mihitsy ny tian'Andriamanitra ataontsika rehefa mivavaka hoe tsy ohatran'ny hoe zavatra lavitra be fa tena hoe olona eo akaiky. Ohatran'ny filazan'ny volasoa azy teo hoe zanaka mangataka zavatra amin'ny dada ve dia hoe noho ny amin'ny ramponao ry dada dia mangataka aho satria tsy manana stylo aho ka dia noho ny amin'ny ramponao moa dia mangataka stylo. Tsy hanao an'izany mihitsy ny ankizy fa rehefa hoe te hanana stylo izy dia dado to dia tsotra hoe dada misy stylo ary zatra mahafinaritra moa dia izao satria miresaka an'izay nareo rehefa tena antonona akaiky dia izao ny dada tena tsara tsy mila mangataka ianao fa mbola vao miteninao dia fomeny ianao le izy. Mbola eo am-pivavahana ianao, zay mantsy ny teny fikasana amin'ny andininy hafa hoe mbola vao eo am-pivavahana ianao dia efa mamaly sady Andriamanitra. Ka izay mihitsy ilay Andriamantsika. Akaiky tokoa. Ary tsika tsy tokony hafahafa mihitsy fa rehefa misy zavatra angatahana dia tsory aminy izay tadiavina. Izay ny teboka faharoa. Ny teboka fahatelo dia hoe ireo zavatra voalohany aloha. Raha ohatra izany sika ka te ahitany hoe soa be indrindra hoe ho azo izany amin'ny fomba fivavahana mivavaka amin'ny fotoam-bavaka hoe izay no raisina ny soa be indrindra dia ny fahatelo dia hoe ireo zavatra voalohany aloha no angatahana izany katsana ao anatin'ny vavaka. Misy hoe prioritaire izany dia izy Lahara-pahamehana. Lahara-pahamehana. Ny teny Jesosy hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo izany rehetra izany. Izany hoe misy lahara-pahamehana izany eo amin'ny zavatra ataontsika. Izany hoe apetrakintsika aloha izany Andriamanitra ny zavatra tiany. Mba katsahantsika hoe inona zavatra tian'Andriamanitra, inona zavatra tsy tian'Andriamanitra ka ny sitrapony foana ny ataontsika aloha dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Dia ohatr'izay moa izany ny vavaka izay nampianaran'i Jesosy rehefa nanontany ny mpianatra rehefa avy nivavaka tamin'ny anaran'Andriamanitra sy nanonona sy niresaka ny amin'ny fanjakany Jesosy dia izay vao nifantoka tamin'izay filatsika isan'andro toy ny sakafo sy ny famelan-keloka ary ny finoana dia izay koa no ampianarina antsika mba handraisantsika ny soa be indrindra ao anatin'ny vavaka.
dia ny teboka fahaefatra mameno an'izay rehetrarehetra izay zany dia ny hoe tsy manova fahovaina, tsy manova fahovaina. Io tsy manova fahovaina io dia toy ny manao hoe atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Tsy tsika zany no anovany toe-javatra na hoe anovan'Andriamanitra hoe atao ohatran'izao ilay izy. Efa fantatr'Andriamanitra amin'ny mahasoa antsika dia tsy tsika ny anova hoe antsiny indray koa Andriamanitra fa ataovy an'ilay ohatran'izao. Fa manaiky isika izay tian'Andriamanitra ho tanteraka amin'ny fiainantsika. Izay zany ilay izay koa dika ny amena volasoa. Rehefa mivavaka tsika Alain Franco dia inona ny amarana antsika anazy? Dia inona ny dikan'ilay izy? Ho an'ny ankizy kely moa dia hoe ny dikany amena dia hoe vita. Ny dikany ho tanteraka tokoa anie izany. Izay sitraponao raha io dia izay no tanteraka. Jesosy koa dia nanao hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao. Izay zany tena mahafinaritra n'ity hoe mivavaka ity. Raha fitinina zany izy ity volasoa dia raha fitinina zany dia voalohany ny fomba tsara indrindra ahafahana mianatra ny fomba fivavahana dia ny fivavahana amin'ny fo. Faharoa ilay Andriamanitra lehibe izay ivavahantsika dia tena Andriamanitra lehibe tokoa kanefa akaiky dia akaiky antsika ka azontsika antsoina mihitsy izy hoe ray. Raha tenena amin'ny fiteny ankehitriny moa dia mety afaka itenenao hoe dada na hoe papa arak'izay nataon'i Jesosy koa moa izy nanao hoe aba ray io. Ny fahatelo rehefa mivavaka isika dia tokony hametraka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany io ambonin'ireo zava-manahirana antsika isan'andro isan'andro. Ary fahaefatra ny vavaka ataontsika dia mahatonga antsika ho vonona anaiky ny sitrapon'Andriamanitra amintsika fa tsy hanovan'Andriamanitra na ny fikasany amintsika. Ka raha nresaka zany sika androany hoe mandresy ireo sakana eo amin'ny fiainana dia miresaka sika hoe miantehitra amin'Andriamanitra hatrany, miresaka aminy, mivavaka zany dikan'izany. Dia izay zany torohevitra izay ahafahantsika mandray ny soa be indrindra avy amin'izany fiarahana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izany. Ie, misy tononkalo anankiray izay mitondra ny lohateny hoe mampianarana hivavaka. Izay tononkalo izay ho arahantsika rehefa avy eo mba ho famezantsika ity lohahevitra anankiray ity. Kanefa mialohan'izany dia andeha hoe tsika mivavaka ihany koa izany zavatra izany. Hivavaka ary sika. Andriamanitro, misaotra anao izahay noho izany lohahevitra izany, mampianarana hivavaka. Mampianary tokoa izay Andriamanitro mba hahay hangataka aminao, ahafantatra ny tokony hangatahanay aminao ary hanaiky ny sitraponao. Meteza ho eo anilanay mandrakariva Andriamanitro, hitarainanay sy amborahanay ireo zava-manahirana anay. Tompo, aoka ny fanahinao no hiasa mandrakariva ao anatinay, hitarika anay ho amin'izany, ary izy mihitsy no hanome anay fahendrena amin'ny fahaizana mamboraka ny eo am-ponay ao aminao. Aza velanao anisy elanelana aminao sy aminay ny tenanay tsirairay avy, fa aoka ny fiainanay dia hifampiraikitra aminao mihitsy, hiaraka aminao izahay naiza lehanay. Ka ireo olana rehetra izay sedranay, ireo sakana rehetra izay mety hanimba ny fiainanay, ireo zava-manahirana rehetra Andriamanitro, dia tsy ataonay hanimba ny fiainanay izany, fa eo ianao izay mikarakara-nay sy mamaly ireo izay mahasoa anay. Tanterahanao aminay anie ny teny fikasanao ary hitondra fifaliana ho anay anie ny fiarahana aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.
tononkalo avy hatrany ary. Dia ampifaliana no alorana antsika rehetra ity tononkalo anankiray ity izay nampitondraina ny lohateny hoe mampianarana ivavaka tolotra ho an'ireo reny mpianakaviana rehetra sy ny vehivavy rehetra amin'izao andro manokana ho an'ny vehivavy izao. Dia fantatray fa marobe ianareo no manaraka fandaharana dia atolotra ho antsika rehetra. Mampianarana ivavaka. Eny tompo, mampianarana ivavaka ary mampianarana ay ahatonga na ahay angetaheta fahalalana ka atakaranay kokoa fa aika moa izay fantatray hatramin'izay dia ampanitsinina kely ihany tsinitsinina. Aza vela ho afa-po noho ny kely mba vitanay sy ireo fantatray zahay. Tompo, ampianarina indray ny tena dikany mivavaka sy ny vokany miavaka, ahitanay tena tsirony, tsotra tsy mba be filirony. Ary indreo avipo teo ny fahazaranay rehetra izay manakana mametra ny fahitana vaovao avy aminao. Ny fahazaram-bavakay sy ny zava-dratsy efa hay no manakona ny maso, mahatonga ndrasondraso amin'ny rivo vaovao efa ndrasan-davy zao. Tompo, mampianaranay ahay ivavaka. Raha oviana vao ifo anatratrany eo aloha ireo valalabe mandry ampianary tsy mahandry ka ny vavaka eo ihany no averimbery tsy esilany nefa vavaka mandringa ndraiky atao maminga vinga ny tompo hitenena anazy ka atao lasa vazivazy. Tompo, mampianaranay ahay ivavaka ary mampianaranay anaiky indray tena hianatra mivavaka ary dia ahita soa amin'ny vavaka tokoa noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
zevarina mivonona fa efa kaiky ilay mpamonjy anao zao anio izao obanjino dinio ny tena siny hoavinao esambatra ianao tsy tretry katoko iary deraminy lai tsy to utretry katoko utony reny fo aity lai tanàna vaova mitoetra any ny fandaram-potoanantsika amin'izao zavata tolakandro zao a somary efa mamaraparana kely any nefa na izany azy kanefa dia mahafaly anay miaraka amintsika sy ny mahitantsika mbola eo ampotitra ny onjapeo ary mijery amin'ny alalan'ny sary any ko antsika atao amin'ny pejy Facebook mety mametraka fanontaniantsika hoe angatsy misy lalao ara-baiboly dia rehefa nandinika teo namana teknisiana zay telo minadady hoe aleo asiana azy satria efa mahazatra antsika ka satria vehivavy ny tsy hoe vehivavy loha hevitra fa androny vehivavy zao a dia antany vitsivitsy zay makasika an'ireo vehivavy maro be ao amin'ny baiboly fa anakefatra ihany no fanontaniana apetraka amintsika ka izy mirahavavy moa zany ny toakaiky atao dia amaly an'reto fanontaniako reto hoe mba fantatra reo mpiaino ve reto vehivavy anontaniako reto a dia mba fantatra izy mirahavavy koa ve eny ary tsy voalohany a dia ity no apetrako amintsika ty vehivavy ty a dia irery kanefa 12 lahy ny anadany fa izy rery zany vehivavy vavitokana izy ao amin'ny baiboly izy ary izy zay le fanontaniana petraka farany le fanontaniana dia mamalina reo tsy fantatra valiteny tany an-tranontany 12 amin'ny rahalahy dia raha ihany ny vavy izy io vehivavy io ao amin'ny baiboly za malala fa tsy teny ary volasoa dona ve kostoa dia diso dina saika marina Genesis toko faha 3:20 Genesis toko faha 3:20 misy any valiny dina zany vavy tokana io dia miarahaba ihany koa manao fahafantarana zay mety vavy tokana rehetra amin'izao andro ny vehivavy izao fa ny tena faharoa avy hatrany a vadiny ankoila lehilahy jiosy a nipetraka tany Atena dia izy io a ny fatana amin'ny Paoly izy ny anaran'io vehivavy io ary mpandray vahiny zany izy mpandray vahiny izy a vadiny Paoly zany niraisiny tao a dia niraisiny Paoly a Aquila ny vadiny tsara dia Aquila ny vadiny a izy io vehivavy io tao Atena tao valina avy hatrany ary haiko zay volasoa
Fatsoa zany mahay be ianona angamba Priska Priska kosa aloha ary amin'ny baiboly tokoa amin'ny baiboly tokoa tsy dia misy anao hoe Priska zany fa iza no Priscilla fa po Priscilla Priscilla marina mahay ny any tokantrano any saika marina foana ny ahy efa saiky raha misy zany amin'izao aloha miteraka vavikely na hoe be voka dia hiteraka dia afaka atao hoe Priscilla any afaka atao Priska koa dia afaka atao Priska koa ny fantena manaraka ity dia izao vehivavy ihany ho antsika rehetra ho anareo miravavy ihany koa anankiray tamin'ireo olona malaza izay voatariko Paoly tao Antena ao ihany zany tantara no miseho dia vehivavy izy io olona malaza fa voatariko Paoly izy iza ry vehivavy io raha hainareo iza daholo moa ilay vehivavy ireny iza daholo moa ilay ndresahana tao Antena somary mena sopapa kely tsika zany ao amin'ny asan'ny apôstôly misy ny tantara zany zafy moa resahanao zany iry Clémenta ve diso avetrany izy Clémenta aloha voalaza ao voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly fa tsy izy efa sa tsy Clémenta moa tsy voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly voalaza tokoko moa zany mifemma manko ireny mifemma tamin'ny andron'ny apôstôly tokoko moa zany mpitondra moto dia ozy hoe Clinonta sadasady afa mihitsy eny ary izy vehivavy malaza manana maizaza fa voatariko Paoly tao Antena izy anarany vehivavy io valiko raha tsy anareo nefa ny tsy iza fa i Damary ohatrany hoe Damary tave dia dia aveo dia Damary na hoe Damary tsy mitovy amin'ilay hoe Tamara koa fa Damary fa hoe Damary ohatrany hoe Maria any zany fa nasiana daty eo alohany farany ty mba irareko mba ho hain'ny volasoa izy ty indray dia vehivavy endry sady tsara tarehy dia izy anefa vadiny lehilahy ratsy fanahy sady saro-po testameta taloha zany fa testameta taloha aloha oy hain'ny volasoa ary zay zao izy ary io vehivavy io zany vehivavy zany ve tsy vadin'le rangahy bota be ngamba zay volasoa izy ary vehivavy endry tsara tarehy fa mivadiny nefa lehilahy ratsy fanahy aniny iza moa ty Iaby toetra farany Iaby izy Abigail ve sa Abigail ve sa Abilesoma anankiray zany Abigail zay zany fantanina marobe karazana vehivavy ao amin'ny baiboly fa misotratsika ny andray anjara dia sady fahalalana ankapobeny iny any mba mety hoe fanalana mety hoe amoamokely koa tsika rehetra tamin'ity zabatatorakaandro ity mahakasika ny vehivavy inona no izy atsika amin'ny fotoana azy hiditra fampahirizana avy hatrany ary isika ao aorianan'ity hiri ty ny lafa tsy milanitra hoan'izao tontolo izao dia teny somaharitra mitory fiaina vaovao iteny somahazava ny tany sy ny bonineto andositra ny aizipito anatolany tompoiza Jesosy fahamarinana nonanana sy fiainana hoan'ireo mahery fo zay mino sady makato ry
Viteni sumbazava Itanisini pulineto Andusita ni aizipitu Anatunali tumpliza Saetu takasikiviku Nuzão fiainane tuizao Kami tumanilerapu Numeni erivauvao Viteni sumbazava Itanisini pulineto Andusitao Nilaizipitu Anatunali tumpliza Viteni sumbazava Itanisini pulineto Andusitao Nilaizipitu tonga amin'izao fotoana ny vatsipana izao isika fa le miarabantsika rehetra ary miaraba manokana ireo andriam-bavilanitra rehetra ny vehivavy rehetra zay tonga sy manaraka izao fandarana izao ny tompony ho aminareo tsirairay avy ary ho amintsika neny fiadanany amin'izao vatsipana zay atolotra antsika izao dia ilay teny ny mpanjaka Solomona araky ny boky ny oabolana toko faraka amby 30 ny andiny ny 10 ka hatramin'ny faraka amby 30 no akatsika erim-pana anyvojantsika finoana eatrehana ny tontolon'ny fiainana tsy ho an'ny hoe fotoana ny vehivavy ihany fa mandritry ny androm-piainana rehetra andeha ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny teny izay voasoratra fankalazana ny vehivavy izay sady tsara no mazoto iza ny mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy matoky azy ny fonolahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy soa natondra vehivavy aminy fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany mizaha volonondry sy rongony izy ary mazoto miasa amin'ny tanany toy ny sambo mimpandranto izy ka avany amin'ny lavitra no hitondrany hanina mifoy izy raha mbola alina ka manome hanina ho an'ny ankohonany sy anjara ho an'ny ankizivaviny mihevitra say izy ka mahazo azy ny vokatry ny tanany no anaovany tany-boaloboka misikina hery izy ary hatanjahany sandriny hitany fa tsara ny tombom-barony ary tsy maty jiro mandritry ny alina izy mandray fiazona mboavoy izy ary ny tanany miazona ampela manatsotra ny tanany amin'ny ora izy eny mamelatra ny tanany amin'ny manitra tsy manany ora-panala ho an'ny ankohonany izy fa ny ankohonany rehetra dia samy voatafy volonondry mena avokoa manao firakotra ho azy izy ny fitafiany dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy ny lady ajaina eo am-bavahady raha miara-mipetraka eo amin'ny loha olona manao akanjo ariry madinika raha vehivavy ka mivarotra izany ary fehikibo no amidiny amin'ny mpandranto hery sy voninahitra no fitafiny ary ny andro avy dia iomezany manokatra ny vavany amin'ny fahendreny izy ary ny lalan'ny famondrapony eo amin'ny lelany mitandrana tsara ny ataony ankohonana izy ary tsy homana ny mofo ny fahalainana ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra ny lako mitsangana ka midera azy hoe maro ny zazavavy nanao soa fa ianao manoatra noho izy rehetra
fitaka ny fahatsarambika ary zavapoana ny fahatsaratare fa ny vehivavy matahotra ny Jehova ihany no hoderaina ome ho azy ny avy amin'ny vokatry ny tanany ary aoka ny asany hitera azy eo am-bavahady. Izany tenin'Andriamanitra izany no akatsika toromarika ampaherezana atsika mianakavy mihitsy fa tsy hoe ny vehivavy ihany. Inona moa no hita ao anatin'izany andala tononkalo nosoratan'ny Solomona mpanjaka izany? Eo amin'ny 10 dia manokatra ny saina ny fanontaniana napetraka manao hoe iza no mahita vehivavy tsara. Ny vehivavy tsara resahana eto dia vehivavy mahay hoy ny Soramandry ery ambany, mahay miarika ny fiainana, mahay ny zavatra rehetra amin'ny mahavehivavy azy. Andeha ho jerentsika ireo faiza manao takiana amin'ny vehivavy. Ny izany faiza manao ananany izany dia azo fantarina ary mihoatra noho ny voango izy ny tombany. Zany hoe ny vehivavy zany dia tsy mipetraka fotsiny hoe firavaka na anjo na hoe voarabe endriky ny sa, fa ny vehivavy dia mipetraka eo amin'ny mahaolona, zany hoe manana vatana, saina ary fanahy. Izany fananana izany toetra izany dia mahatonga azy ohatra noho ny voangy, ary ny andraikitra sy ny adidy raisiny dia manoatra noho ny voangy tokoa, satria ireny dia mipetraka ho haingo, tsy manana zavatra ho atao na ambara, fa ny vehivavy kosa dia manana ny tombana. Ny tombana voalohany anombanana ny vehivavy dia eo amin'ny fanambadiana zay ananany. Aoka ozy izy ho tsapa fa matoky azy ny fonolahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy. Ny vehivavy manana ny tombany izany dia refesina eo amin'izay ataon'ny lehilahy aminy. Ny lehilahy dia matoky azy ary ny fony lehilahy dia voamaika araiki-pity amin'ny bebe kokoa. Koa ny faniriana dia ny itosahany zany fitiavana avy amin'ny lehilahy izany ho an'ny vehivavy vadiny izany, ary dia izany no amantarana fa manana ny tombany ny vehivavy anankiray. Eo amin'ny 12 dia mitombo ny sehatra sy ny toetra tsara izay anombanana ny vehivavy. Soana atondra vehivavy aminy fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany. Ry havana, tsy amin'ny fotoana ifanolorana fitiavana na amin'ny fotoana fitsingerenan'ny taona naterahana, fa amin'ny fotoana rehetra no andrefesana hoe atraiza ny tombam-bidiny vehivavy anankiray dia mandritry ny andro rehetra iainana. Andeha toizatsika ny vaky teny eo amin'ny 13, zany hoe ny 12 dia ny fitondrana atondra vehivavy ao anatin'ny tokantranony amin'ilay mifandray akaiky aminy no andrefesana izany fahatsarana ananana izany. Andeha indray raisika ny 13 ary dia toizatsika amin'ny manaraka izany. Mizaly volonondry sy rongony izy ary mazoto miasa amin'ny tanany. Toy ny sambo mipandranto izy ka avylavitra no hitondrany ny haniny. Re vehivavy maniry anao ny tenin'Andriamanitra mba ho vehivavy mazoto miasa amin'ny tanany, zany hoe tanana mihitsy tsy mety hatramin'ny hafa
fa ny tanany a no hitondrany soa ho an'ny tenany ho an'ny ankohonany ao anatin'ny ankohonana moa ny vady amanjanaka ary mihoatra lavitra noho izany aza no ataony eo amin'ny 150 mifoy izy raha mbola alina matetika dia rehefa manana ankizivavy na mpanampy ny vehivavy dia izy reny no mamoa azy miandro fotsiny raha vehivavy fa eto dia izy no tompony fikarakarana izy no tompony fandaminana mifoy izy raha mbola alina zany hoe tsy mandry andro tsy mandry alina ny amin'ny edidy zay eo ampelantanany a ny vehivavy tsara koa ny fandriana dia ho vehivavy mahatanteraka izany toetra tsara izany ane ianareo vehivavy tsirairay avy mameny aniny ho an'ny ankohonany sy anjara ho an'ny ankizivaviny manana toetra tsara ny vehivavy arak'izany teny izany manana toetsain'ny entrepreneur izy miasa amin'ny rondohany rehetra miasa amin'ny tanany rehetra ary mitondra zany hoe ny tongotra ihany koa zany de mandeha lavitra ary dia misy serasera manokana zay ataony eto moa dia hoe sambo aoka zany anana izany toetsaina ho an'ireo transitaire izany manana toetsaina mikaroka manana toetsaina tia miserasera mitady ny ankohonany ateo amin'ny 150 ity zany dia hitatsika fa azony a sy voakajy manokana ireo filana fototra zay ilaina eo amin'ny olona indrindra ao amin'ny mahavehivavy de ny fitiavana izany ao ihany koa ny hanina ao ihany koa ny fitafiana ao ihany koa ny fialofana dia voakarakara tsara avokoa izany andeha toizatsika ny teny eo amin'ny 170 mihevitra say izy ka mahazo azy ny vokatry ny tanany no anaovany tanimboloboka misikina hery izy ary atanjany ny sandriny eo amin'ny 170 ity dia manana vina ny vehivavy tsara manana vina ary tsy hoe manana vina fotsiny izy fa mahatratra tonga eo amin'izany tanjona izany mihevitra say izy ka mahazo azy tsy manaiky raha tsy tonga eo amin'ny tanjona ry vehivavy aoka ho tonga eo amin'ny tanjona kendrenareo ianareo dia ny tanjona tsara mahazo sa ary ny vokatry ny tanany no anaovany tanimboloboka zany hoe rehefa nahazo le say izy de miasa ary rehefa miasa izy dia misy vokatra ary izany vokatra izany dray dia avadika ho zavatra hafa anaovany tanimboloboka engane tsy tsahatra misehatra anankiray ny sehatra misy anareo fa avy amin'ny sehatra anankiray dia mihitatra maka amin'ny sehatra anankiray ary dia iamitombo ho amin'ny tsara ianareo vehivavy inona ary no takina amin'izany dia ity ny fomba sy ny enti-manana manao izany araky ny 170 misikina hery izy engane andray an' jesosy andray ny fanahy zay azahoana miatrika izany adidy izany ianareo vehivavy ary tsy ny vehivavy fa na ny ray mpianakaviana ihany koa na ny ankonana ray manontolo dia samy misikina hery hifanometanana misikina hery izy ankehitriny dia fotoana hitakina izany eo amin'ny fiainana tsy herim-batana fotsiny fa heritsaina herim-po misikina hery izy ary atanjahany ny sandriny zany hoe mikely aina fatratra mba hanatrarana ny tanjona
eo amin'ny andininy fahavalamb'ny folo hitany fa tsara ny tombom-barona aoka riavana hitady fahafapo ahita fiononana amin'izay ataon'ny tenany a ny vehivavy aoka izy tenany no ahita fahafapo voalohany ny amin'ny zavatra karakaraina fa raha sanatria moa ny vehivavy no atao hoe tsy manana fankasitranany amin'ny zavatra zay nataony fa manana fanakiby amin'izay zavatra trehany aza atao izany fa aoka hapakatra lanja ny amin'ny fahatanterahana ianareo vehivavy. Eo amin'ny andininy fahasivy amby folo sy ny faharoapolo dia mahay mikarakara ny amin'ny tenany koa ny vehivavy, mahay mikolokolo izay nomen'Andriamanitra azy, mandray fiazonam-boavoa izy ary ny tanany miazona ny ampela, zany hoe manana fifandraisana anaty ary mahay mikolokolo ny amin'ny tenany izy ary dia voazonareo ampela izay tontolo ny fiainana dia voakajiny avokoa. Ny andininy faharoapolo dia ny fiheveran'ny vehivavy, ny fiainan'ny vehivavy sy ny fiarahamonina ety ivelany indray no voatanisan'ny mpanjaka Solomona. Manatsotra ny tanany amin'ny ory izy, eny mamelatra ny tanany amin'ny mahantra. Ny fombiazana ho an'ny vehivavy tsara izany dia tsy mijanona amin'ny fikarakarana ny tenany fa manana masom-pitiavana, fiantrana sy fahanampiana ny hafa. Manatsotra ny tanany amin'ny ory izy. Betsaka tokoa ny zava-manahirana, ny fahoriana mianjady eo amin'ny tontolo manodidina antsika, ny piray vodorindrina amintsika, aoka hitondrantsika vahaolana ny amin'izy ireny, fa izany ny tena fanomezana tombam-bidy ny vehivavy tsara, indrindra ny vehivavy kristianina. Ny andininy faharaiky amby roapolo dia milaza izy fa tsy manahy ny oram-panala ho amin'ny ankohonana izy, fa ny ankohonany rehetra dia samy voatafy volon'ondro mena avokoa, manao firakitra ho azy izy sy fitafiana rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy. Ao anatin'ity andininy faharaiky amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo ity dia miverina indray lay fiheverana ny ankohonana, fa na dia manao asa fiantrana aza sy fanampiana ny ory aza dia tsy nanadiny ny ankohonany ity vehivavy tsara ity. Ary izany no faniriana ho an'ny vehivavy rehetra ankehitriny dia ny vehivavy mahatsapa tena ny amin'ny adidy eo amin'ny fiarahamonina, adidy eo amin'ny mpiarabelona, kanefa kosa mahavita ny andraikitra amin'ny ankohonany ao anatiny. Ary dia manao firakitra ho azy izy ary ny fitafiany dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy. Amin'ny teny hafa dia izao, na amin'ny lafin'ny fahatsarana, qualité, kalitao, dia manao ny tsara indrindra raha vehivavy. Amin'ny fahamarona ihany koa dia manao ezaka mba hanana ny ankohonana zavatra betsaka izy, ka na ny rongony fotsy madinika na ny lamba volomparasy dia samy hitandra vehivavy ho azy avokoa izany. Ny faniriana etona ho an'ny vehivavy rehetra dia samy hanao tsara amin'ny fahatsarana rehetra ho an'ny ankohonany ary ahita zavatra maro ahasoany ankohonana ianareo vehivavy. Ny vokatry izany rehetrarehetra izany, na eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina, na eo amin'ny tontolon'ny ankohonana, na eo amin'ny tontolon'ny sehatra izay ataony, dia zao no vokatra voambara manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny farany. Ny lady ajaina eo am-bavahady raha miara-mipetraka eo amin'ny loholona. Zany hoe noho ny zava-tsy ho vitan-draha vehivavy dia omem-boninahitra ny tokantrano izay misy izany vehivavy izany, ka na dia ny olona
olona hafa aza dia manjary mipotsatoka noho ny fahasoavana hita izay mipaka eo amin'ny lehilahy noho ny fikarakarana ataon'ny vehivavy raha miara-mipetraka amin'ny olona ary mahatsapa ny tsena fa banga raha vao tsy eo izy manao akanjo ariry madinika raha vehivavy ka mivarotra izany hoe mahafantatra fa ny zavatra ataony de ilain'ny hafa ary izay fahatsapana fa ilain'ny hafa izay dia tokony ananany tsirairay avy amin'ny vehivavy izany ary ny fehikibo ozy izy no amidiny amin'ny mpandranto ry havana aoka ho tsapan'ny hafa fa ilaina ianao ary milanao ihany koa hanao izany dingana izany fa ilain'ny hafa ny zavatra hoengane hitombo fahaiza-manao hitombo talenta hitombo fanomezam-pahasoavana hanasoavana ny hafa hanasoavana ny ankohonana hanasoavana ny mpiarabelona ny vehivavy rehetra ery sy voninahitra amin'ny fitafiny vokatra izay dia misy hery influence manokana ireny vehivavy ireny aoka tsy ho latsa-danja amin'izany ianareo vehivavy manomboka izao aoka isy voninahitra aoka tsy ho voatonona ho fanaka malemintsony ianareo fa amin'ny ataonareo dia hahita voninahitra izany no fitafiana ary voninahitra noho ny fahatsarana fa tsy ny hoe voninahitra noho ny fietsiketsehana zay tsy mitondra makany amin'ilay fanasoavana ny hafa sy ny ankonana manokatra ny vavany amin'ny fahendrena izy ny vehivavy araky ny toe-batana voajanary amin'ny vehivavy dia maro fitenenana kokoa noho ny lehilahy kanefa mahazo miteny izy ary be fitenenana mihitsy kanefa manokatra ny vavany amin'ny fahendrena zany hoe rehefa miteny izy dia fantany ny zavatra olazainy ary fantany ihany koa ny ako ny zavatra olazainy fa tsy ny zavatra olazainy fotsiny ny fantany fa ny ako ny izany zavatra hotenenina izany mba hitondra fahasoavana ho an'izay miaino sy ho an'ny tenany izany manokatra ny vavany amin'ny fahendrena izy ary ny lalàny famondrapo ny eo amin'ny lelany zany hoe mahavoafeny lela ny lalàny famondrapo raha vao miteny raha vao misokabava izy dia misy lalàna ifehezany izany dia ny famondrapo sy ny fitiavana aoka zany tsy eo amin'ny isika ny lela zay manavatsava mandratra fo fa ho lela miteny fitiavana famondrapo ary lalàna mipetraka eo amin'ny lelany izany ozy izy fa tsy hoe zavatra mipetraka mandalo miserana ihany mitandrina tsara ny antaon'ny ankohonana izy zany hoe voara-maso ary mandray andraikitra tandrify amin'izay rehetra ataony ary tsomana ny mofony fahalainana sanatria amin'ny vehivavy mazoto ny hinana ny mofony fahalainana zany hoe lavitry ny fahalainana izy fa mazoto mandrakariva tsy manao zara fa vita tsy manao kapobatana tsy manao vontsy-tavanandro fa tena matipaika ny zavatra izay ataony noho izany dia tsapany zanany izany fitondrana mety sy mahasambatra izany ka hiteny ny zanany manao hoe miteranao zahay fa sambatra manana anao ary ianao atao hoe sambatra ny lehilahy koa mitsangana ka midera azy hoe maro ny vehivavy manao soa fa ianao manoatra noho izy rehetra ary dia nitsokevitra mame azy de hoe fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsara-tare fa ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra ihany no deraina ny fehany retoetra tsara rehetra ananany vehivavy miainga amin'ny tenany ao amin'ny fotom-pisainany ao amin'ny fanahany
eo amin'ny fiteniny eo amin'ny fitafiny eo amin'izay anina dia noho ny fatahorany an'Andriamanitra ka engany ny vehivavy rehetra atahotra an'Andriamanitra ary izany fatahorana an'Andriamanitra izany dia anana ny akony eo amin'ny tenany eo amin'ny ankohonany ary eo amin'ny fiarahamonina omena azy omeo azy ny avy amin'ny vokatry ny tanany ary aoka ny asany hidera azy eo am-bavahady ny tompony hitazany teny izany ary oatra noho izany any no ataon'Andriamanitra ho aminareo tsirairay avy hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra ny an-danitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotranao izahay satria afaka nankalaza sy mankalaza izany andro manokana natao an'ny vehivavy izany. Eto izahay dia misaotranao satria ianao no namolavola azy ireo, ianao no nanendry azy ireo ary manome fahendrena ho azy ireo. Tompo tsara endrena an-danitro aoka lay fahendrena avy aminao no amin'ny vehivavy rehetra ary izany fahendrena izany dia hoentiny miaina enti manonitra ny tokantrano misy azy, ny fiarahamonina misy azy, ny firenena ihany koa. Aoka tompo tsara indrindra an-danitro ny fiadanam-po avy aminao hitoetra amin'ireo vehivavy tsirairay avy ireo. Ny fahasoavanao Jesosy Kristy dia anapaka ao am-pon'ny vehivavy rehetra ary anapaka ihany koa ny ivon'ny tokantrano izay misy azy. Tompo tsara indrindra ny an-danitro manana ny fahalemena ihany koa izahay ary manana ny fahalemena ihany koa ireo vehivavy ireo. Rakofy amin'ny famondram-ponao izahay ary aoka tompo malalo andray ny herim-panahy vaovao avy aminao isan'andro izahay hiatrehanay ny fiainanay ary rehefa ho avy eo amin'irao lanitra ianao Jesosy Kristy hampakatra ny voavitra ireo voavonjy ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia izay rehetra izao dia ho ampiakarina ho any amin'izany fiainana mandrakizay izany. Tonoana amin'ny ara-tsony Jesosy Kristy lay tompo tianay izany vavaka izany. Amen. Amen. Zavatsarutra manzu, sai manzu, tu mani situle, sai metti ancora di fu, sani fu, e panzino si tere, fai indrumi si zavatsu, naturo cilalaiu, faulana zeso. Itasile tesari mampivadiku sanifu la haizanu ale tolala maizina avuku defizo de mitere faindu misi zavatsu natulu cilalayu faulana Vavitsikenti,
tsy fantatra zay molise zaise toizananity fatokina noase ifinonanoatanja ifanesene fazona matorotsirarayo maulana jeso dia hifarana sady ny fandarantsika ry mpiaino malala ry pijery ajaina dia andaony mpiaino sady tsika volasosy fatsoa ie farana sady ny fiarahana mamy izay niarahantsika nanana androany iny ny firariana dia ilay efa notonona tamintsika teo ihany ilay amin'ny romana 5:10 ny 7:10 dia Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny heriny fanahy masina. Amen. Dia mirary soa antsika tsirairay avy indray mandra-piaino. Dia tanteraka amintsika rehetra indrindra ny vehivavy ilay tsodrano teo. Amen. Velomandray ary.